Andro tsy fiasana ny andro ny 7 martsa maro ny fianakaviana no nisafidy ny ala amin'ny mahazatra namonjy toerana milamindamina ary malomaloka ihany koa nanatanteraka fitsangatsanganana niaraka zany maro mpisafidy ny teny amin'ny faritra avaratra Ambohitsaina teny teny Mozole zany nizaka ny ala amin'ny mahazatra izy ireo sy nanao fandaniana be ihany koa satria dia voafetra ihany eo am-pelantanana. Tantara tsy adinoana ary ilaina ampitaina amin'ny taranaka amin'ny fandimby nitranga ny 7 martsa 7 sy 700 maro tamin'ny fianakaviana araka izany no nisafidy ny teto amin'ny fasan'ny Maherifo eto avaratra Ambohitsaina mba hatsiary ny Maherifo ny tolona 7 sy 700. Fahatsiarovana ny Maherifo amin'ny tolom-panafana 29 mars 1947 ny atomeko ankizy ety zany isa-taona dia mbo hisy fanilo mepitra mbo ho fantatry ny taranaka mandimby zany mandimbo fahatsiarovana andro Maherifo an'ireo titanjazana hoentina ampijerena ny reto mba hafantarina fa avy any ambanivohitra reto dia mba hampisehona zany zao zany fahasain'ny Maherifo fahatsiarovana tamin'ny 1947 tolona dia ady fahatsiarovana ny 1947 ady korotana fampijarena malagasy nandefon'ny fahasaha. Ny tantaran'ny tolon'ny 7 martsa 7 sy 700 izay tafiditra tanteraka amin'ny fandaharam-pianarana eto amintsika.